olana aty aoriany natratrarana ireo toerana sy ambina solika ary ireo fitaovana fikirakirana sy fanapohana solika teto Toamasina. Olona telo farafahakeliny no fantatra fa mihitsoka any amin'ny fonjana Ambaratavoangy hatramin'izao raha toa ka ampoliny ireo mpiasa irakiraka voaroroy tamin'ity raharaha ity. Tsy mbola hita soritra ny valin'ny fanadihadiana izay nampanantenaina ny amin'ny fikarohana ireo ati-domikotrika izay tokony ampahafantarina ny vahoaka amin'ny maharaharaha-pirenena azy. Atreto ireo mpiasa izay everina sy sokajiana ho madinika hatrany no tratra ambody omby no sady misolo vaika ny akalana noho ny fiarahana mitsokombakomba. Efa voatontonona tao anatin'ity raharaha ity ny anaran'ny tompon'ilay trano lehibe tao Tanandava, toerana izay natratrarana voalohany ireo solika sy ny fitaovana maromaro fanaovana osoka ny andron'ny asabotsy fa 17 ny volana septambra 2022. Nalaza be ihany koa ny anaran'ny tompon'ireo fiara lehibe sy salatsalany mpitatitra solika izay tratehaka tao anatin'ny fefin'ny trano lehibe tao Tanandava io. Fa ny zavatra tiany tsindrina agnatin'le izy dia olo madinika tsy voakasika an'le raharaha no enjehana eto sy ny entina magnoloana ny fitsaragna. Natao MD systématique regny olo regny. Matoa misy an'izay MD systématique faobe ny olona rehetrarehetra tsy misy fandiniana misy ny charge sa tsy misy midika zay fa misy olo agny ambony magnome baiko agnandefan'ireo olo reo MD. Fa ny fagnontaniana mipetraka aiza daholo zagny ny olona rehetrarehetra voakasika ny raharaha ty mivantana. Agnatin'izay le olo mpisehatra agnatin'io fanampoagna gasoil na essence zay lazaitsika hoe fanampoagna carburant zay nalaza eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria olo mamoetra, mamosavy, magnapoizina ny firenena ray manontolo zagny olo zagny. Aiza daholo tsisy tonga ty amin'ny fitsaragna. Agnatin'izay Monsieur Jacob, agnatin'izay tompon'ny trano zay hitantsika amin'ny sary amin'ny FB zay misy an'le toerana misy an'le carburant. Aiza izy? Iza magnafigna an'iregny olo regny? Fa ankoatran'izay maro anare mpitondra eto Tamatavy na agnatin'ny sécurité zagny na agnatin'ny fitsaragna na anare agnatin'ny OMC io voaosina agnatin'ny raharaha ty raha nagnane proof zagny. Ny antony nandefasanare faobe ny reto olo reto OMD dia ampikatognana ny raharaha ty mihitsiny dia tapitra hatreo le izy fa tsy hoisy toy intsony le enquête. Misy chefna sécurité eto, misy ato amin'ny fitsaragna ary misy koa nare mpitondra fanjakagna aketo voaosina agnatin'ity eny fa agny amin'ny Sénat agny misy tafiditra agnatin'ity raharaha ty. Ary mbola misy koa conseiller ny ministère ny mponina agnatin'ity raharaha ty isan'ny tsoka agny voakasika mivantana koa. Avoahe reo olo reto zay eto mbola tsy magnameloka anjareo fa raha tsy meloka zareo asaivo mivoaka zareo hitondra ny marina anagnanjareo. Miala bala nareo ary tianareo saratsaromagna le raharaha ka miangavy anare zay raha te hitady ny marina nareo agnatin'le izy dia aza fenipenina le izy aza sakitsakana agny fitsaragna agnano asany. Fa eto zay dia matoky ny fitsaragna tanteraka fa kosa miteny aminareo maventy mpitondra zay aza baikobaikoinareo ny mpitsara magnano asany aty ka tsy maintsy alefa MD riany na hoe arovo riany fa aboanare Jacob, aboanare viavy le tompon'le tragno misy an'le entanareo. Tsy hita popoka ny toy ny fakanaka singa an'ireo fitaovana simika nampiasain'ireo mpanampoka solika tao Tanandava. Tsy fantatra mazava ihany koa ny fepetra no raisy ny fanjakana ho an'ireo tobo-mpanjara solika teto Toamasina izay voalaza fa nahitana solika tsy manaraka ny fenitra mandraky ty ny androany. Prélèvement daholo ny station service hitany amin'le toerana nahitana an'le solika reo dia hoentina miakatra amin'ny Antananarivo moa zany ny reo échantillon reo atao analyse dia hitantsika hoe zay vokatra ho azy. Le récipient rehetrarehetra tao zany nanaovana prélèvement daholo. Fût tao bonbonne mangamanga reny dia motopompe dia boatina acide sulfurique efa misy prélèvement dia tamin'ny misy efa misy résultat azo zany dia zay résultat azo tsy maintsy constatena le hoe raha misy anomalie dia akatona le station service dia isoronao le produit ratsy. Ny fitarainan'ny mpanjifa misy ny résultat ny analyse zany manamarika efa nisy station hita hoe nisy solika tsy manaraka spécification zany. Anjaran'ny OMH mantsy ara teknika mamantatra fotsiny hoe manara-dalàna ve ty solika ty sa tsy manara-dalàna. Sarotra aminay ny tena hoe tany amin'ny station nakana sy tany satria
fa miazo fatarina fotsiny hoe miazo tenenina hoe sura fa misy tany amin'ny station reny satria station betsaka fa raha misy mivarotra clandestinement zany dia kely kokoa raha anaovana échantillon anazy zany mino fa misy tany amin'ny station reny dia ny station efa misy hita hoe misy solika ratsy ohatra dia akatona le station dia esorina le solika eo. Hatreto mahaliana ny mpanara-baovao ny alala ny vokatry ny fanadihadiana indrindra ny anaran'ireo tompony niketrika meloka tamin'ity raharaha fanapohana solika ity izay lasa vary magatsika ny fitsarana amin'ity fiandohan'ny taona 3 amby 20 ity.